dia manolotra ny arabafinaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa eto amin'ny fandaran'ny Madagasikara nosy maitso magazine na télévision malagasy ary dia manasanao anaraka izao fandarana manokana izao hoentinay aty amin'ny district ny Analalava aty amin'ny faritra Sofianareo ao anatin'izao fandarana manokana izay rahana izao inona no antony fandarana izay entina indrindra manao fanentanana mikasika ny fiarovana ny valan-javaboary aty amin'ny commune ny Miaromandia commune ny Maromandia misy an'ilay valan-javaboary antsoina hoe Sahamalaza Île Radamba tsy izy zany fa ity manatrika antsika eto dia ny fisin'ireo roivoary ny alaonko izay manana ny maizy azy eto amin'izany toerana izany ary dia ny fiarovana izany roivoary ny alaonko atao amin'ny Sahamalaza izany dia miteraka arena voajanahary maro miteraka ihany koa service écosystémique izay mitondra soa ho an'ny faritra manodidina koa dia manasanao izay anaraka ity fandarana ity. No faritra rovan'ny Sahamalaza nosy Radama toerana manana ny maizy azy manokana raha tontolo iainana manan-karena biby manan-karena zavamaniry eto amin'ny faritra rovana Sahamalaza nosy Radama. Misy atsika zao zany aty amin'ny parcelle Ampasimbezo izay ahitantsika alaonko ranoray agnatin'ny alaonko zay atsika mahatazana misy kanaly na kinga filazanay aty dia misy koa ny ranomasina lavidavitra ary io ny baie de Sahamalaza isan'ny mampalaza Sahamalaza rano milamina tsara mety tsara ho an'ny mpanjono. Ny alaonko moa ny ilatsika azy dia azahoagna regny vokatra avy an-dranomasina toy ny drakatra reny akamba ny trondro maro samihafa regny ao zany ny velomany trondro madinika regny mandrapahatonga an'ireo lehibe ka mandeha ary amin'ny lalina ary dia ao zany ny velomany trondro madinika regny ny azahoan'ny mpanjono vokatra zany marobe zany ilagna ny alaonko ohatra zany izy miaro ny ranomasina bokany mba tsy ho tonga aty an-tanety miaro ny toeram-ponenana aty sady miaro koa ny fasika tsy handeha tonga dia amantana be ary amin'ny fonenan'ny drakatra ary fa mba misy miaro zany le onko zany miaro an'le drakatra sy trondro madinika. Amin'izao zany hita fa mihatsara zany ny fahasalaman'ny parky zay tazana amin'ny vokatra zay hita amin'ny tsena. Raha taloha zany ohatra fotsiny raisitsika ny akamba reny kely hita bazary amin'izao efa mahita calibre maventiventy na ny drakatra koa ohatran'izay mihatsara zany le roivoary indrindra fa ato amin'ny alaonko. Ato amin'ity faritra rovana Sahamalaza amin'ny faritra Analalava ity no tena toerana ahitana ny ankoay. Ny ankoay ny Madagasikara antsoina hoe épigarque dia vorona lehibe izay tsy fahita raha tsy amin'ny toerana iray proie endémique aty avaratra ndrefa ny Madagasikara no misy azy io. Ny toerana resahana eto zany dia ireo toerana ahitana ny sakafo mahavelona ny ankoay toy ny hazan-dranomasina ny drakaka sy ny lamatra ary ny vorona an-drano sy ny biby misy hazo damosina. Le onko zany mbola tsara rehefa tsara moa zany ny onko dia vokatr'izay zany misy hazan-drano maro zany ao satria io zany karazana berceau ho an'ny hazan-drano zany ao anatin'ny mangrove io ny drakaka ny crevette ny hazan-drano madinika manao rify ao dia feno zany le petra ilain'le ankoay amin'ny sakafony dia izay mahatonga azy mbola afaka miaina tsara anatin'ny onko Sahamalaza. Amin'izao zany ny azo lazaina hoe tsisy mihaza anazy io satria fa manao sensibilisation zay hoe tsy azo atao mihaza ny ankoay dia fa tsy dia misy manao fihazana an'io zany. Ny farany hitanay zao misy an'le ao amin'ny Brony eo latratra ny zany hoe nitaiza zanany
dia voatery ny récupérena le zany satria voarara ny lalàna zay dia taizainao zany izy mba ahafahany jusqu'izy hoe indépendant dia raha namperdurer ny fonde zany miantoka ny sakafony sy manao exercice izy mba ahafahany hoe maleo tena rehefa fosotrany amin'ny toerana any aviany dia tsy dia misy firy zany ny olona manao dia donc zany raha ohatra amin'ny zava-misy amin'izao tsy tokony ho hisy extinction ny resaka ankoay zany ao Samalaz. Ny ankoay moa zany ny azo lazaina hoe biby saropiaro izy io, zany hoe raha ny couple anankiray zany tokony eo amin'ny 25 hectares eo zany no viloman'ny couple anankiray. Et donc zany tsy dia hoe maro be ohatrany ahoana zany ny ankoay zany fa izy zany atao suivi, arahana maso zany ny fitombony sy ny moa zany sy ny hoe pression mety hanjo azy dia atao suivi zay zany manana base de données mikasika an'izay zay ao Samalaz. Ny suivi ataonay zany ny suivi an'le iny moa zany ny atodiny hoe foy ve sa dia misy prédateur ve le atodiny fa le comptage le tena hoe isany ao anatiny eo zany mbola andalam-panaovana azy zay. Ohatra hoe tiako anontaniana misy mahita folo ve nareo? Folo aloha mety mety ampy folo aloha zany, mety ampy folo aloha zany. Mety mihoatra ny folo zay angamba no mety satria izy amin'ilay teneniko hoe 25 hectares no couple anankiray antsika 10 000 hectares ny Samalaz mety misy partie tsy dia misy azo zany koa misasy satria mety misy pression satria raha vao perturbé dia lan'le zany hoe toerana fanjonona reny mety tsisy azo mijanona firy satria misy compétition entre an'le sakafony sy le olombelona mandeha mihaza dia lasa mifindra ny toerana kalikalma kokoa zany izy. Ankoay-mpivady eo amin'ny roanjato isa eo sisa maneran-tany no misy. Mampiavaka azy ireo ny elatra lavabe sy boribory ary ity volofotsy amin'ny lohany ity no tena mampiavaka ny ankoay eto Madagasikara na ny épigarque de Madagascar. Io vorona io izay ankoay ny anarany dia tsy hita raha tsy eto Madagasikara. Atsika manokana zany izy io ary na eto Madagasikara ary tsy eraky Madagasikara misy anazy fa manomboka any amin'ny montagne d'Ambre rakatratỳ amin'ny faritra Morombe zany hoe avaratra andrefana nakatratỳ andrefana ny tena misy anazy. Mampiavaka azy koa ny anarany ara-tsiansa aloha hoe Haliaetus vociferoides fa amin'ny teny frantsay izy hoe épigarque de Madagascar. Misy manao ihany koa hoe aigle pêcheur. Ny antony dia zao hazan-drano ny foto-tsakafon'izy io dia amin'ny toerana misy rano zany tena ahitana anazy na farihy na renirano na amoron-dranomasina na amin'ny ala-onko. Zay zany no mampiavaka azy io fa avy eto ihany tsy hita raha tsy eto Madagasikara izy ary efa mevitsy amin'izao fotoana izao. Izay misy manko no mahavariana hoe raha mandehandeha ianao ohatra tsy dia mahita vorona be ohatran'ny tony tsy dia mahita eto Antananarivo na tsy dia fahita firy izy ireo. Zany hoe misy sokajina vorona inona zany izy io zany le ataontsika hoe voromahery ary izy ngeza indrindra amin'ny karazam-boromahery eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao. Araka ny teneniko teo hoe tsy hita eto Antananarivo izy aloha satria any amin'ny faritra andrefana izay misy rano ihany amin'ny toerana mafana aloha no tena misy azy ary araka teneniko teo hoe efa miavitsy any izy eo amin'ny 200 na 300 eo raha be indrindra zany misy any amin'izao fotoana izao ary efa voasokajy izy hoe efa lany taranaka raha ny fisokajiana nataon'ny fikambanana raisam-pirenena momba ny tontolo iainana UCN moa fahafantaran'ny olona azy Union mondiale pour la nature. Zay zany mikasika azy. Matoa izy zay hitantsika aty amin'ny toerana hoe hafa tsy misy anazy dia nentin'ny olombelona zay izy dia amin'izay fotoana izay izy tsy sauvage intsony fa le ataontsika hoe domestiqué satria tony zavatra tony dia tokony miaina any amina toerana voajanahary foana. Zay zany ny tena momba azy. Fa eto amintsika mbola maro ny karazana vorona, karazam-biby sauvage zany. Eny tompoko, mbola maro ny karazam-biby sauvage na hoe amin'ny toerana voajanahary moa filaza azy. Le hoe vie sauvage ngamba ny matetika tenenin'ny olona hoe adikako famaritana tsotsotra hoe zava-mananaina miaina amin'ny toerana voajanahary.
fa averika any fa raha ve ompiny olona na hoe zava-maniry ambolen'ny olona dia efa tsy sauvage tsony izy efa domestique dia reto anisan'ilay ao anatin'le hoe faune sauvage raha ny tena marina zany izy any amin'ny toerana voajanahary misy azy anisan'ny faritra rovana mbola tsara kalitao ny parka Sahamalaza Nostradame satria ny fomban-drazana sakalava izay mbola iainan'ireo mponina manodidina azy dia tena mahatandrina ny fadifady izay misy hatrizay ka mampaharitra ny fitantanana izao toerana be alaonko na be mangrove izao araka ny fanazavana nataony ampanjakana nalalava harana faefatra. Voalohany misaotra vesika satria voalohany matozo tatrany niany gap MMP efa nisy foko tato niaro anazy io ny fady narovandreo razambeny azy io ny fady io hon koa aminay tia tsy anaovana trano tsy anaovana zomaty tsy anaovana charbon tsy anaovana lakoro zany hon koa aminay ty zany nahitanareo io ka mandeha 400 000 hectares io amin'ny honko alany honko aty amin'ny Sahamalaza 440 000 hectares fa ity ny zavatra mety animbana reto le ino zany pêcheur mpifindra monina reto satria ranomasy aminay ity misy fadiny robia larobe hariva fa tsy azo trandany lakamisy tsy azo trandany fa mety andalova sala amin'ireny lalabe reny fa izy anao tsy afaka manjono mba hitahirizy zany napetraka reo razambenay nefa reo manjono manjono reo manjono ary tsy azo teneny nefa reo matoro fa niala avy any amin'ry zareo fa ritry any fa tsy misy ny any fa teto aminay mbola misy trondro maro hitanareo trondro feno atria io le fady io nety razambenay niary tontolo iainana avy amin'ny alalan'ny fady io fa tsapandreo ela io dia inona no vahaolana vahaolana zany izy manko le fe tezay sala amin'ny ataon'ny MNP eto mampianatra mitaiza mivoaka matetika any amin'ny sisin-dranomasina any manambara ny mety sy ny tsy mety satria mahagaga amin'izao fotoana reny fitaovana rehetrarehetra rehefa ino mahafatotrondro dia ao daholo afaka tanysainao i respert moustiquaire reny ampiasaindreo ao defa zany antodiny trondro loka rehefa maty ary harato mandeha any 1 kilometre harato mandeha 1 kilometre ary aveo koa le corail fatoriny trondro reny kom lefa aozy matoro aozy misakafo terna amin'ny toromasony izy valana le corail terna amizay izy ary magnentana mivoaka matetika any mivoaka matetika manenta fa le mpivahiny zany le tompotany izy masika isarotiny fa le mpivahiny io tena manderaka azy ato le mpifindramony pêcheur mpifindramonina reny fanareo fa nikorana tamin'ny tompona andraikitra eka fa nikorana zay manao ny hetsiky ny gendarmerie manao ny hetsiky ny tompo toeranao aizavina le anareo tonono tsara zay mivoaka eto mivoaka zay eto ataontsika hoe agnalana be Sijoro non Ankibanivato Sijoro Andafia be Agnalana mena aty Mahabokapany manodidina ty parky ty amin'ny sisiny ranomasina rehefa misy tanàna village defa eo manenta ny inona zany na apoy ataon'ny fitondram-panjakana eka voalohany fitondram-panjakana zany manome matériel izy ohatra reto reto mankisolo tena le fiarovana amle fiarovana hoe matetiky fampianarana manome fitaovana izy fitaovana mba hoe tiany mety manome palanky reny tsy vava problème satria am'izao fotoana zay toerana misy trondro misy filao hitangoronany
ny avilavitra rehetra ke tsy tsapany fa avy amin'io honka tialany honka atao amparika io mahatonga reny trondro reny crevette ny crabe zay izy ino amresan'ny ministère ny pêche mikasika an'izay eka manentandreo mampivondra reo pêcheur mba am'izay azo entanina tsara manome carte pêcheur le tsy manana tia tsy mahazo mitrandraka ny ao zany olo avy any Majunga ny miasa aty aminay avy any Majunga aty mbola misy trondro ino no antso ataonao ny antso ataoko aloha hoe le fifampitezana mila tezaina ro pêcheur ro mila tezaina mila ampianarina satria le fanentanana io fa le fampianarana mbola tsy ampy satria mbola tsy mandaitra hatramin'izao ny aty voafehy fa le mpivahiny tena Marmandidy dia commune iray amin'ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an'Antananarivo sy Antsiranana iny. Ny commune ny Marmandidy dia ao anatin'ny district Analalava. Izy no vavahadin'ny faritra rovana Sahamalaza Ilradama, toerana manana maizy azy eo amin'ny lafiny tontolo ainana. Manana maizy azy soa ao satria manana réserve de biosphère mirefy 303 alina sy rahetsy hektara. Varanjavaboary-pirenena no ivon'io réserve de biosphère ny Sahamalaza io, manana velarana 530 sy 404 alina. Faritra mando na site Ramsara ihany koa ity faritra rovana Sahamalaza Ilradama ity. Manana roivoary an-dranomasina, roivoary an-tanety ary roivoary amorontsiraka. Noho izay arena lehibe ananan'izay dia mahazo tombotsoa betsaka avy amin'io faritra rovana Sahamalaza io, ny faritra manodidina sy ny faritra hafa. Ino anaran'ity trondro ity zala? Ino anaran'izy io? Angoa? Ia. Abe izy ao? Avy zareo? Avy izy io? Baka Marvalia. Kayo maguni ati. Salama. Nasina roguni rak be. Chimara zala rotseka. Dodar mi 50. Mi 75 lembra. Mais coranga ndraiky. Amty 75 ty. 50. Tatsika 60 ndraiky mahazo. Mora izy. Mora na kitoko re. Mitofo mkezi. Mitofo krinas. Eti mitofo. Mitofo. Tole kere. Scusa. Lenga sare mollo lo. Metal da. Tararani tsarna lafinasta. Avezi zio? Avy Nosy Valia. Nosy Valia mo pitandari, tany falery. Ia. Nosy Valia nosy volbos. Ayo manoi. Afana findana wa Kristina volbos. Zala Bueno, couleuranzinho yan. Dá seu loco. Sim. Izy io hoe raha hitina tanàna tsy Tsy maratra. Loksira. Tsy maratra. tsy mba atao akory Na tsy mahazo hagnandro io kony efa farabe. Fa karaha io fontany rabe nazy fa tsy miova.
Hoentinay eto amina toerana fanangonam-bokatra iray ato amin'ny commune ny Maromandia ianareo ahitana sationan'ireo vokatra vokarin'ireo mponina any anatin'ny fokontany tsirairay avy any tanteriny sambo ka tonga eto amin'ity vavarano fiatsonan'ny sambo eto Maromandia ity. Salam. Salam. Vovó. Direito jakaka nareo reto. Ai jakaka. Dia tareen de jakaka ne zay io. Tem tareen jakaka. Jakaka zay. Ah, skafi. Ja. Tenazy maro be io hita. Tena hita. Menjo ngaran tompe. Lefa eu tô vindo, eu tô com a boa lá. Tizo filkilo hoje que mbola lanjainy izy io voky. Mbola lanjainy. Lanjainy. Dia io zao tonga aminareo eto makaiza aby provaro. Andeha any Tananarivo dia any Tsoy. Tananarivo dia Tsoy. Izy io maritra firy amby ny fahavelomana. Maritra 20. 20 any tsy maty. Totrany tsy misy godra manko izy io zao sa tsisy godra izy zao sa namizao ra tsy mana? Namizao. Tsy mana izy amizao? Gagny rano fa. Ha? Gagny ranomasy. Ny ranomasy? Lavitry ranomasy atao sira rano. Aleo sokatra tsika. Bom daqui zao. Itu mas ini surun. Hey, teman. Sama. Manao zao ny prix an'izy ireo zao ny na prix zao fa fandafosana ny nareo zany mety grossiste fa manapinga ny vanolo azy ny amin'ny atsinjarany any ohatra Ny aminay eto sa ny aminareo eto manakory zao 40 000 francs. Hein? 40 000 francs. 40 000 francs ny ohatran'izy. Ray kilo. Apitsy ohatran'izy. Ray kilo. Kilo raiky iny. Mety mahampy, mety tsy mahampy. Raha tsy mahampy iny dia ampina zananjanany kely. Ya inona no asanao zany? Manangona drakatra. Manangona drakatra. Efa ela nanao raha io? Ia. Manakory mahavelona tsara? Mahavelogno tsara. Ya. Ka mampianatra zanaka. Mampianatra. Ka mitsabo tena. Firy ny anakanao zao? 3. 3. Ya, saka betsaka. Enariko. Zambai tane. Baru bakal bertindi wangi. Vundra ka zao. Ini kararing dia nak kundi. Apa isto? Bizarro. Bizarro. Afeza? Bizarro. Bizarro? Aiza bizarro? Ai.
Araka anatin'ny Ilradama iny zao Iya. Tsy mbola agnatin'ny raben'ny Samalaza foa. amin'ny Samalaza. Iya, Samalaza mahany. Agnalalava. Aminareo Ya. Nareo zany avy any? Sa nareo Midéplace. mivanga mandeha. Mivanga. Faritry amin'ny ranomasy ambadika anko ne faritry ambanja izy fa izy fa ndraiky mbola mandeha ty fo mitondra edy. Mbola tety hely. Ya, mbola latsaka atsimo antignana ody. Ya. Ndrefana Karambe. Sodra betsaka. Sodra betsaka na rehetra. Tegna agnatin'ny biosphère an'ilay misy any ino raha i fitimbengy ndraiky holetyrio. Anao zany manakotro zany izy io mbola maro zany izy io zao fotoana maro drakaka zany zao sa ina no Mbola maro drakatra. Fa zay fo zegny izy koa drakatra madinika tsy mangala fa le maventy sendra saison izy ouverture mangala. Erika izy tsy mifody tsy mividy, tsy mangala. ina moa zany tena saison izy io? Saison nazy boka izy misy fotoanana izy asa mois de décembre karaha izy mifody. Tsy mangala. Fatsika amizao anatin'ny Ya agnatin'le saison izy io. saison izy amizao. Saison izy io. De manakory ny kabariany azo amidy ohatran'ireto Erika ny ya 11 cm manonga. le teo reny zao tsy mihoatra ny 11 Ia. reny sa firy zao? Ya fa mihoatra. Fa erika ny 11 fo mandeha. Ya. Ary raha oharina anao fa ela nanao ny raha io? Ya. Fa hela teo. Firy taona anao nanao an'io? Fa izy ty ndraiky drakatra ty za tsy lazavanty fa ty ny nadako ty. Fa za teo nivanga miaraka amin'ny Chinois mangala vola amin'ny Chinois. Fa za fa voly taminazy. Fa izy koa fa saison izy sokatra teo igny za fa nividy edy. Ya. Miaraka tamin'ny Chinois tambanja tary. Ya. Manakory miaraka amin'ny Sinoa mba voazana ihany? Avoazana tegna mangala vola amindreo. Avoazana koa zay le nangala vola tamindreo tegna nahavita tragno aby. Zany? Tegna Tsara vidy, tsara prix. tsara prix. Manakory andraisandreo azy zao? Otrino? Izy io fa ratsy prix tsy ohatry izy teo. Izy teo tegna mba viloman-tegna izy io fa tsisy raha pare raha ataondreo izy io. Raha karandrazagna olo fa malaigny ipetraka fogna fa tsy raha miloman-tegna magnano. Fa izy koa resaka fahazoagna vola be firy aminany fa tsisy. Tsisy? Fa mahazo hely tsy mitovy mipetraka malaigny angalatra magnano fo. Mividy fo. Ya. Ay reto zany vao ampidirina raha reto? Ya. Ay vao raisindreo zany? Ya. Firy entana firy ny entanareo? Sobika roe. Sobika roe? Samby amin'ny tompony aboaka jiaby. Sodra betsaka.